Anatin'ny tontolon'ny fiderana indray kosa akoatra ny hira fiderana dia ilaina ny feo sy ny sary ao anatin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ary resy lahatra amin'izay indrindra raha moa ny GAFLI mampiasa an'izay fitaovana izay mba ahafahan'ny olona tsirairay avy mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny feo sy ny sary dia manampy amin'ny fitoriana ny filazantsara ary anisany mampiasa izany ho fitaovana ahafahan'ny olona rehetra mandray ny tenin'Andriamanitra ny Groupe Artistique Feon'ny Lanitra Ilanivato. Feno afaliana io no rakira farany izay navoaka ny ity antoko-pihira ity. Groupe Artistique Feon'ny Lanitra Artistique Ilanivato na GAFLI dia manana tanjona mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira zany sy ny fanomezam-pahasoavana. Hira, dia, mozika. Dia izay zany mitanjona zany dia manampy ny fiangonana izay manana vina hoe mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra zany fiangonana manao asa misona zany mitory filazantsara dia ny anay zany ny Groupe Artistique Feon'ny Lanitra mampiasa an'izay fanomezam-pahasoavana izay hitoriana ny filazantsara. Ny tanjona zany dia manelo ny filazantsara amin'ny alalan'ny izay talenta izay. Misy zany ny hetsika anisan'ny fanaonay zany mandeha mitety fiangonana miara-miasa ao anatin'izay asan'ny fiangonana mitory filazantsara izay. Fa ao anatiny koa ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny fanapariahana ny DVD na VCD azahoana mitory zany amin'ny alalan'izay feo sy sary zany izay anisan'ny manampy koa ny fitoriana.